taorin'ilay fampiresahana teo amin'ny filoham-panjakana Mikael Randrianirina sy ny filoha Frantsay de maro no nitsikera fa hoe toy ny teo ihany ny teo raha efa nambaranao teo hoe nilaza ny filoham-panjakana fa tsy azakazahana ny fanapahan-kevitra amin'le hoe fialana amin'ireo mpiara-mioninatoka vahiny nahazatra antsika fa miankina amin'ny fikoanan-doam-pireneny fa raha ny vahoaka malagasy amin'izao fahitan'Andriamatoa Dulin reto niany efa te hiala amin'ny Frantsay tokoa ve Madagasikara sa hoe no le zava-misy no mahatonga antsika hoe tsy maintsy mbola mifamatotra amin'ny Frantsay. Makasitaka amin'ny fantaninao za te hiteny hoe ny fanaovan'ny Frantsay mainmise amin'ny ndeha ataontsika hoe secteur clé eto Madagasikara no mahatonga ny vahoaka malagasy lasa leomonina zany amin'ny fiarahana na koa hoe alliance miaraka amin'ny firenena Frantsay. Eo ihany koa ny tantara satria ny zavatra hita aloha zany dia betsaka ireo firenena zay miara-miasa amin'ny Frantsay fa to taraika aty arina zany. Mety antony vitsivitsy zany no manosika ny vahoaka malagasy te hiala tanteraka amin'ny Frantsay. Fa raha ny hevitso manokana dia sarotra be ny manapaka tanteraka amin'ny fiara-miasa amina firenena anankiray. Ny antony de zao ny diplomasia ange dia resaka ndeha ataontsika hoe rapport de force. Inona ny zavatra ilain'le firenena anankiray zany aty aminao dia manahoana ny enjeu an'izay zavatra zay zany par rapport am'le filan'le firenena ihany koa zany. Eo zany mila petraka zany fa ny fiara-miasa amin'ny Frantsay dia tsy ratsy akory fa ilay négociation zay ataontsika amin'ny Frantsay zany no marisarisa eo amin'ny lafiny zay diplomatie zay sy ny resaka relation internationale hanika lasa tsy miseretrouver tsika ao anatin'ilay diplomatie dia lasa ny Frantsay zany no mahazo tombony fa tsy Madagasikara satria raha tsy resaka fotsiny sika lafiny fizahantany ange dia ny Frantsay no be mpandefa mpizahatany indrindra ty Madagasikara ka raha ohatra ka ataontsika anao ao anatiny fahamehana ny ndeha ataontsika hoe fanapahana zay fiara-miasa amin'ny Frantsay zay za miny maromana koa fa lasa hanena atsika ny arina any zany fa tsy manakana atsika zany zay araka ny resahako teo hibanjina ny resaka orientation diplomatie zany mitodika makaiza bebe kokoa isika raha ohatra ka hitodika hiala amin'ny Frantsay zany zany hoe eto zany tsy hoe miala tanteraka fa kosa ahoana fomba ahafahana zany miala tsikelikely amin'ny Frantsay dia mitodika makany amin'ireo firenena zay de ataontsika hoe mikatsaka ny système gagnant zany hoe samy mahazo tombony zany ny roa tota ao anatin'izay fifanarahana maro samihafa na io relation bilatérale araka volazako teo na multilatérale satria ao ambadika an'ilay firenena iarahantsika miasa reny dia misy bloc na firenena koa zay miara-miasa aminy ka atsika atao tsara zany mifavoriser ihany koa ao ambadika n'ilay relation bilatérale an'ilay coopération multilatérale. Andriamatoa Dulin Rotonieny raha ny fahitanao ary zany hoe aorian'ny fitoanan-doha mety ho tapaka hoe hiala amin'ny Frantsay Madagasikara caractère toy ny ahoana zany mendrika an'ilay firenena tokony hiara-iasa na hoe hiara-iasa amin'ny Madagasikara ifandray ihany koa amin'ilay hoe ara-toe-karena. Tena marina ny resakinao ny faniriny be sy ny maro zany de hoe aorina n'ilay fikaonan-doham-pirenena no ahafahantsika ndeha ataontsika hoe miara manapaka zany an'ilay choix diplomatique zay. Na zanatsy zany firenena ohatrany ahoana zany amin'ny resaka masitsivana eto no tokony hiarahantsika miasa zany satria fotoana ny fanavaozana zao. Za mieritreritra hoe misy harena be deabe eto Madagasikara de inona no ndeha ataontsika hoe fiara-miasa afaka ataontsika zany amin'ireo firenena avy any ivelany ohatra amin'ny arena ankibon'ny tany mitodika makaiza isika ohatra amin'ny resaka sehatry ny fizahantany teo hitodika makaiza isika ohatra hoe amin'ny lafiny harena an-dranomasina mitodika makaiza isika zay zavatra zay zany no mila jerena lalinalina kokoa ahafahantsika zany mahita tombotsoa ao anatin'izay fifandraisana zay zany
na zanaty zany dia misy ihany koa ireo convention maro samihafa zay nosoniavintsika ihany koa misy an'izy ireny zany zay nde ataontsika hoe firenena zay tsy manaja akory an'ilay zavatra nosoniaviny eo ihany koa mila fitandremana satria mieritreritra fa firenena nde ataontsika hoe tsy refesy mandidy zany eto am'izao tontolo zao ty dia mila mitandrina zany tsika ao anatin'izay za tsy resaka hoe iza le firenena na iza zany fa efa fantatsika angambany ka eo ihany koa zany no mila tandrematsika hoe ahoana fomba ahafahantsika mandresy lahatra andreny firenena reny zany ao anatin'izay fanajana ny accord de coopération ifanaovantsika aminy zany ka betsaka ny nde ataontsika hoe hevitra maro samihafa zay voizin'olona am'izao fotoana zao eny amin'ny tamandrozy serasera mahakasika an'izay orientation zay fa kosa zany raha fiheziko ny teny koa dia mila mitodika zany tsika am'ireo firenena zay hitatsika fa mametraka an'ilay système gagnant mba tsy yankin-doha foana atsika am'ireo firenenareo nefa fiaraha-miasa no atao. Raha ny mahakasika an'le hoe fifandraisana iraisampirenena zay isika mbola misedra volana amin'ny Frantsa mahakasika ny Îles Éparses ohatra raha izay zany inona zay zany mety iseho satria voiziny le teo aloha mantsy le hoe tokony hisitraka tombotsoa am'ireo nosy manodidindreo Madagasikara zany hoe karazana fiaraha-mitantana le izy aloha zany na tsy nitenenina mivantana azy fa raha ny fahitanyolona reto ihany zany mety ohatra izay ihany koa ny fitakitsika an'ireto nosy reto sa hoe ao aorian'ny fahazonandreo na fahazona valiny ihany koa zay vao tena hoe tapahana le fifandraisana mety ho tsy vita ao anatina 2 taona mantsy zany fa mety aman-taonany maro mbola ao anatin'ny diplomatie ihany zany namana Michel Nomenjanahary eo indrindra zany mahatonga na manamafy foana ny nde ataontsika hoe choix diplomatique zay zany ahoana fomba zany ahafahantsika nde ataontsika hoe miara-miasa am'ireo bloc régional zany hoe aty amin'ny continent africaine satria tsika zao dia mpikambana univony SADC be dia be ireo firenena anglophone zay ao anatiny SADC ahoana zany ahafahantsika mandresy lahatra an'ireny firenena reny zany mba hanohana atsika ao anatiny fitakinan'ilay Îles Éparses raha izay faharoa manaraka an'izay be dia be ihany koa ireo firenena zay manohana atsika zany aty amin'ny zone de l'océan Indien bloc anankiray koa zany zay aty amin'ny océan Indien zay ahafahantsika mandresy lahatra ihany koa zany andreo firenena ato anatiny ranomasime Indiana zany amin'ny fandresen-dahatra miaraka am'ireo firenena zay azadiny fa misy firenena akidimy azy eo anivon'ilay conseil de sécurité zany des Nations Unies tafiditra anatin'izay ny Rusiana ny Frantsay zay miady amintsika io amin'ny alalan'ilay Îles Éparses eo ihany koa ny Royaume-Uni zany hoe Grande-Bretagne eo ihany koa ny Russia ny Chine zay ngambany ry zareo anankidimy hitatsika fa ny Frantsay sy ny Amerikana zany hoe misy atlantiana zareo ny Angleterre dia mazava ny soany miaraka am'zareo Amerikana ny Chine sy ny Russia dia bloc anankiray koa ity nefa zany Frantsay zany hoe Frantsay zany azosika sokajiana hoe eo anelanelany zany satria rehefa nipoka ny ady tany Ukraine dia hitatsika fa somary naka position ny Frantsay zany nakany am'zareo Amerikana zany de par rapport am'izay zany jerentsika raha ohatra ka géopolitique zany resahana hoe aiza zany ny lalana tokony ahafahantsika mamerina an'ireo nosy ireo zany dia za mahita marimarina koa zany fa tokony mikisaka makaty atsinanana zany miaraka amin'ny URSS zany ny Russie zany sy ny Chine zany dia ireo nefa zany misy firenena maromaro zay miara-miasa amin'izy ireo zany aty Afrika eny fa na aty Europa ihany koa zany toa ny Turquie zao aty Europa eo ihany koa ny firenena maro samihafa ny Burkina Faso zao taty arina zay miara-miasa amin'ny Rusiana akaiky zany ka raha ohatra sika zany te hamerina an'ireo nosy ireo dia ny faniriko zany aloha zany dia mitodika kokoa makany amin'ny zareo atsinanana zany anya no ahafahantsika nde ataontsika hoe mifandresy lahatra hoe ahoana fomba zany ahafahana mamerina no nosy ireo zany satria na tiatsika na tsy tiatsika misy intérêt any Rusiana ihany koa ao ambadiky ny Îles Éparses reo fa ny hoe nohon'le Frantsay nanao mainmise efa tsy ny ela zany andreo nosy ireo dia mbola tsy sahamiditra aloha zany izy
fa raha ohatra misy amorce de dialogue na coopération zany miaraka ataotsika zany miaraka am'zareo russiana dia mazava ho azy fa atsika atao mamerina tsikelikely andreo sy ireo mba ahafahantsika mandresy latsa ny frantsay. Iverena atsika zay rehefa avy eo fa mifandray amin'ny hoe zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fiovana fanovana fa hitan'Andriamantoa olona ireto ny ainy vita ao anatin'ireo taona ve le tena hoe fanovana apetraka eto amin'ny firenena na ny fampitondrana eo amin'ny samy olo-mpanjakana ary eo amin'ireo rafi-mpanjakana misy amin'izao fotoana sy ny androm-panjakana zany sy ny fametrahana n'ilay hoe repoblika fahadimy. Io namana Michel miankina amin'ny toe-tsaina rehefa teny iarana le izy na dia masika ohatry ny sakay azy de lany ihany. Ka raha ohatra ka vonina isika akany am'izay fanavaozana zay ny tsirairay fa tsy hoe ny mpitondra ihany na ny tendrena io na ny fidina io fa ny malagasy ray manontolo dia nataontsika hoe tsy mila roa taona ary asika de efa afaka mamoaka zavatra goavana na fototra ahafahantsika mampandroso an'ity firenena ity na rafitra io na olona io afaka apoitreo daholo raha ohatra ka vonina ny hiroso am'zany tsika fa le problème le fanavaozana dia isika tsy vonina hiova amin'ny resaka toe-tsaina zany io ka raha ohatra mbola tsy hiova tsika mbola tsy te hiova nefa miandrandra fanovana dia na anatin'ny 10 taona ary io de tsy ho vitantsika mihitsy fa miankina amin'ny engagement ny tsirairay no ahafahantsika miroso kelikely makany fanavaozana zay amin'ny alalan'ilay fiovana toe-tsaina satria ny fanovana de manomboka aminao manomboka amiko manomboka amitsika tsirairay ka raha ohatra ka misy andian'olona vitsivitsy te hiova fa miandrandra zay fanovana zay nefa ny daolobe tsy mirona makany am'izay lalatsaina zay de mazava ho azy fa ho sarosarotra lay fiovana tiatsika apetraka eto amin'ny firenena namana Michel. Izy am'izay zany le hoe tokony ho anjara ndraikitry ny rehetra akoatra le fiovana toe-tsaina zay. Ny fahitako azy angambany dia ahoana fomba zany ahafahana satria rehefa miresaka isika zany fanavaozana zany de misy teboka anankitelo fahitako azy. Ny voalohany dia resaka fahaizana miaina. Ny faharoa dia resaka faculté de prévision zay izy am'teny frantsay raha dikatsika teny gasy zany dia fahaizantsika miala olana mieviter an'ilay problème zany ary ny fahatelo dia apporter des solutions idoines zany hoe mitondra vahaolana zany mifandraika amin'ilay petrakolana zany ahafahantsika mamaly n'ilay hetahetam-bahoaka zany reo telo reo zany no teboka hitako ankoatsin'ilay fanovana toe-tsaina zany ahafahantsika miroso makany am'izay fanavaozana zay vonina ndeha ataontsika hoe hampihatra an'ireo teboka anankitelo reo ve ny tsirairay raha ohatra ka vonina dia marimarina koa tsika fa afaka mikisaka tsikelikely makany am'izay fanavaozana zay fa raha ohatra ka ray am'ireo teboka reo no ndeha ataontsika hoe hadino na koa hoe nitsoniatsoniaviny de mazava ho azy lasa mibirioka lay fanovana tiatsika apetraka ankoatran'ilay fanovana toe-tsaina zay nresahana teo. Izay fiovana izay mantsy de efa am'izao sahady de efa ahitana sahady hoe tsy arak'ilay fanovana takina teny Kianja no ataon'ny mpitondra fanjakana. Nisy ny mpitolona mitonona ho zeny zay fa lasa mitsikera am'izao fotoana zao tsy manolo-kevitra tsony fa tena lasa mitsikera n'ilay mpitondra am'izao fotoana hoe tsy arak'ilay tokony ho izy le izy fa hitandriamantoa olona ireto ny ainy ino tokony ataon'ny mpitondra zany ahafahana tena hoe misokatra ho an'ny rehetrarehetra tokoa izy ireo. Le fisokafana nge efa misy namana Michel fa ny tiany tanora zay mitonona ho zenizedy angamba ny tiany resahana dia lay fisokafana amin'ilay fanomezana toerana angambany satria matetika zany lay olona mitsikera zay ny tolona teny Ankianja tamin'ireny fotoana reny zay miverina mitsikera am'izao fotoana zao dia mety noho lay frustration tsy nahazo seza teo am'le ao anatin'izao fanavaozana zao zany ka mila mahay mamakafaka tsara zany ny mpanaraka ny raharaham-pirenena hoe makaiza ny lalan'ireo tanora zay mitonona ho zenizedy am'izao fotoana zao zay mitsikera ndray mandeha ny zavatra ny tsikerain'zareo teo aloha zany fa raha ny fahitako azy aloha dia tsy mbola fotoana zao ahafahana mitsikera satria
izao moment zao fotoana zao zany dia tsy mbola tetezamita ny fahitako azy fa ny tetezamita dia manomboka aorina n'ilay concertation nationale any zany le rafitra zay hitondratsika makany amin'ilay 5e république fa ny ankabeazantsika de mieritreritry hoe efa tetezamita zao misy zao pont fotsiny io ahafahantsika miampita makany amin'ny concertation nationale zany hoe lay fotoana zao zany dia fotoana fanomanantsika n'ilay concertation nationale fa manomboka eo amin'ny fahavitany zany hoe le charte mivoaka ao anatin'ny concertation nationale no mitondratsika makany amin'ny zay zany le transition mitondratsika makany amin'ilay 5e république ka raha ohatra ka mitsikera le olona zany ao anatin' zao fotoana zao de za miny marimarina koa fa tsy tokony hisy zany zavatra zany satria betsaka ny zavatra niainantsika eto zay tsy nandeha amin'ny tokony ho izy ny fandikadalana maro samihafa ny resaka impunité ny corruption tambony be ny insécurité ny baranahy ny laxisme sy ny zavatra rehetrarehetra zany de tsy voavandry olona reo ao anatin'ny ray volana satria voray volana ny nanomboka ny asan'ireo mpikambana anivon'ny gouvernement reo eny fa na roa volana telo volana raha mbola tsy ahafahantsika mitsara zany fa iverenako am'izay lay zava-niasanao teo hoe lay roa taona roa taona ave ampy ahafahantsika de ataontsika hoe manao an'lay fanavaozana de tsy mbola fotoana aloha zao ahafahantsika mamaritra an'izay fa aoriana concertation nationale tsika vao afaka mamaritra tsara hoe ho vita ao anatin'ny roa taona ave ny fanomanana n'ilay fifidiana zay ahafahantsika mametraka rafitra amin'ilay 5e république zay mantsy le hoe tetezamita misy tetezamita lalovantsika foana isaky le miova lalam-pandroenana fa krizy miverimberina ihany koa le zava-misy eto Madagasikara ka ino no tokony ataon'ny mpitondra zany sy ireo hoe hitondra ny tolo-kevitra amin'ny fitoanandoha-paritra fitoanandoha-pirenena io isorohana zay krizy miverimberina izay eto amin'ny firenena isaky ny mandalo fifidianantsika de misy foana io zay le resahako teo namana Michel fiteboka anankitelo izy teo zay tafiditra ao anatin'ny le fanavaozana lalatsaina zay tiana hapetraka zany eto amin'ny firenena de lay fahaizana mihaino satria le problème nge le mpitondra ny fandimy teo de tsy nahay ny haino vahoaka samihafa ny hoe naharea sy ny mihaino le naharea dia nitaraina le olona fa tsy voavaha le olana fa le mihaino dia mitaraina le olona dia mitondra andeha ataontsika hoe vahaolana ny mpitondra par rapport amin'ilay olana mitranga zany donc zay le lalatsaina voalohany ahoana fomba ahafahantsika mifampihaino zany hoe mpitondra tsika zany manomboka zao de mila mpitondra afaka mihaino vahoaka mahay mihaino vahoaka ny faharoa dia resaka faculté de prévision le problème tsika eto Madagasikara zay tsy itovizantsika amin'ny any ivelany dia ny any ivelany manan'izay kolotsaina na lalatsaina zay hoe ahoana fomba hievitena an'ilay olana zany zany hoe ahoana moa le mievite miala an'ilay olana mialoha zany fa ny mahazatra atsika eto dia le mamaha olana foana fa le kolotsaina mievitena le problème zany tsy de nahazatra atsika ohatra enantsika andavanandro ange zany isy ataony anatin'ny fotoam-pahavaratra tsika zao efa fantatra nge fa hoe isaky ny fahavaratra dia misy teteza mirodana foana fa mba firy zao no tombona ndraiky mpandrakana midina sur terrain hijerana reo tetezana eraky Madagasikara zay le lalatsaina tiky tenena zany hoe mba tsy isian'ilay crise sociale miverimberina satria reny olana reny efa mivangongo kanefa tsy mitondra vahaolana ny findram-panjakana de mazava ho azy lasa midina andalambe ny vahoaka malagasy de lasa mitatra le izy de miafara amin'ny fanonganam-panjakana zany zany zavatra resahako ny akoatran'izay dia io resaka cyclone efa fantatsika fa isa-taona de misy cyclone foana Madagasikara tsy mba misy hoe structure manokana afaka mijery fa de hoe fahaly hitondra fotsiny tsika ndao vonitava voikava mahatratra sy ny karazany fa azo atao tsara miviteny reny hoe ahoana fomba ahafahantsika misensibiliser ny olona zany zay manao construction am'ireny zone exposé amin'ny cyclone reny zany mba tena hoe mahazaka cyclone lay fodrafitrasany am'ireny toerana reny mba tsy isian'ilay fa mahana olana foana isa-taona zany hoe zay tsy midika hoe tsisy olana vahana mihitsy eto amin'ny firenena fa mba au moins zany mba mihena ireo olana vahana amin'ny firenena ka rehefa mihena ny olana vahana eto amin'ny firenena zany de mihena ho azy ny tension zany sociale zay matetipitranga eto amin'ny firenena zany le fahatelo dia apporter savoir apporter des solutions idoines
zany hoe misy koa ny olona mamaha olana fa tsy mifanaraka am'lay problème de io ihany koa le olana satria io zao problème ny jirama hitatsika miteny hoe mamaha olana le jirama nefa tsy tena solution idoany zany hoe tsy tena vahaolana mifanaraka am'le problème zany no iainantsika io am'le hoe resaka fanarenana indray zany ty resaka jirama ity io ny resaka fifandraisan-davitra ihany koa misy olana am'izao fotoana zao ny compagnie mpitanterana nabakabaka zay hoe ho averina malagasy izy io fa hitanao azy le politika ny fanjakana tokony ananana zany ahafahana hoe mamerina andreo hoan'ny fanjakana mbola verina foana am'le lalatsaina hoe ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy hatrany no tokony ho katsahana zany ao anatiny ty fanavaozana ty satria raha ohatra ka tsy mikarakara an'izay na tsy mijery an'ilay tombotsoany vahoaka malagasy maro nisa zany niza mampiasa vola eto dia mbola olana teo aloha ihany no iainantsika ty arina zany ka raha nyresaka anao teo hoe manana olana antsika eo am'resaka sarany internet eo ihany koa ny resaka compagnie mpitanterana nabakabaka sy ny olanjirama dia zany akoho tsy vo androany sika no niainan'izany fa olana efa niainantsika tany aloha tany io fa no ny nde ataontsika hoe tsy fijereny ireo nitondra tany aloha an'ilay tombotsoam-bahoaka zany dia mbola eto ihany tsika hatreto zany ka ny azy zany dia ao anatiny zao fanavozana zao tsisy afa-tsy lalatsaina anankitelo zay efa ndraisantsika iny moa zany di ny voalohany dia resaka hoe ahoana fomba ahafahantsika nde ataontsika hoe mifampiaino zany inona marina ny zavatra maharary amin'ny vahoaka de tokony hitodika makany an'izay famahana an'izay olana zay zany ny fitondram-panjakana amin'ny alalany fandraisan-dahatra am'ireo kompania zay misy olana zany eto amintsika ny faharoa manaraka an'izay dia azo atao tsara miprévoir an'ilay olana ihany koa zany satria zay faculté de prévision zay satria gouverner c'est prévoir azo ny fomba fiteny no mahatonga atsika lasa tsy voavaly olana fa voamaika mialalipaka zany ka hanika lasa sarotra zany ny mamahan'le olana zany ary ny fahatelo dia tsy de tena hoe mipaka makany am'izay tena famahana ny olana zay zany ny vahaolana entiny fitondram-panjakana fa ohatrany safosafona fotsiny zany hanika lasa tarazo le izy de rehefa tarazo le olana zany dia sarotra ny mamaha azy zay zao ny zavatra iainantsika amin'ny compagnie roa zay national ny jiramara dia ny compagnie mpitanteraka Madagascar Airlines io olany internet io de tatoato izy io nabe resaka ny olona zany ka dikan'izay zany mila mitandrina ihany koa sika satria raha ohatra ka mitovy amin'ny famahana ny olany jirama sy ny olany compagnie mpitanterana nabakabaka Madagascar Airlines ihany ny stratégie hoentsika mamaha ny olany resaka internet io de mazava ho azy hialalipaka io hanika lasa io ndray no hiteraka tension sociale eto amin'ny firenena any arinany satria zadina anke fa ny zavatra miainantsika teto de hitatsika fa ny olandrano sy ny olanjiro zay jirama moa zany tena voakasika an'izay inona zavatra nisy nida souterrain ny olona zany de iny afara tamin'ny fanongana ka sao de ity resaka internet ndray zany raha ohatra ka tsy mitandrina de zao tsika lasa io ndray no source na facteur de crise zany any arinany zany ka zay no encouragena ny fitondram-pandrakana zay mijoro am'izao fotoana zao zany mba tena hijery akaiky amin'ny famahana an'le olana zany fa tsy safosafoy fotsiny oa na lasa langolangoiny ireo mpampiasa vola fotsiny tsika de lasa sodokany iny hanika lasa tsy mifantoka am'ilay famahana an'le problème zany raha ny zava-misy mantsy de ohatry ny karazana vahaolana famonoana afo ihany ary tsy tena hoe misy fiatraikany ary raha ty resaka fifandraisan-davitra ity fotsiny resantsika zao le hoe 1 giga fa amin'ny alina le izy na ny sasany ny 500 méga ny atoandro ny ambiny ny amin'ny alina lasa ohatrany hoe izay le izy zany tsy mifanaraka am'le zavatra tena hoe takin'ny vahoaka fa ina tokony honana ny mpitondra fanjakana zany mety hoe misy ihany koa ve zany ny intérêt ifamatoran'ny mpitondra fanjakana hatram'izay sy ireo hoe compagnie amin'ny fifandraisan-davitra ireo anakiroa le izy na isika tsy mahay mandresy lahatra an zareo na zareo nandresy lahatra atsika am'fomba hafa ohatra hoe amin'ny alalan'ilay kolokolo zay tsy nitenenao mivantanao moa izy teo fa mety zay fahazahoako azy zany ka zay mahatonga ana miteny hoe raha ohatra ka tsy nahay nandresy lahatra zareo dia
matiantoka foana angeny vahoaky raha ohatra ka fomba hafa ndray no nandresena zareo lahatra n'lay fandrakana zany amin'ny alala n'lay kolikoly a zay zavatra totototro madinidinika zany de mazava ho azy tsy voajery ihany lay tombontsoam-bahoaka ka zay le teneniko hoe mila mahay tsika miprévoir n'lay problème ary efa ao anatin'le problème de mila mahay mitondra vahaolana tena mifanaraka amin'ilay aspiration na koa hoe hetahetam-bahoaka zany satria raha tsy zay ho any mitsanga de ohatra ny olany jirama sy ny compagnie mpitaterana bakabaka io ny zavatra iainantsika amin'io sarany internet io satria coup d'éclat fotsiny nge nataony ireo opérateur reo hoe makasika niny le giga nresanao teo hoe coup d'éclat fotsiny iny fa jereo ny olona zany fa manomboka tonga saina am'izao fotoana zao hoe io ary ohatrany hoe vahaolana vonontavanandro fotsiny zany le izy fa tsy tena vahaolana zay tena andrasany vahoaka malagasy maro anisa zany ka eo zany mila mitandry zany hoe raha mbola mitoy zany atreto zany nda mission andreo ministère zay voakasika izy satria ministère anankiefatra moa mitondra fanazavana mahakasika an'izy iny de mbola tsy tapitra zany mission zareo so de mety zareo efa tapitra mission zareo rehefa nanao an'iny tolotra zay tolotra sadasada iny zany ny opérateur fa mbola tsy vita ny ady tokony toizany zareo zany ary mamporisika an'zareo mba hiady bebe kokoa amin'ny ho tombotsoany vahoaka malagasy maro anisa zay mantsy zao hoe lesoka ihany nataony mpitondra fanjakana hatram'izay tsy naka an're torinasa zay fa lasa re torinasa-panjakana zany fifandraisan-davitra zany fitanterana na bakabaka zany fa zao lasa idirany sehatra tsy miankina io ihany koa zao ny jirama izy io anisan'ny takin'ny mpiasa mola isata vaovao hoe foanana fa tsy mety izy io satria hoe karazan'ny fandehanana any amin'ny privatisation ihany iny zany tokony ataon'ny fanjakana ananany vahoaka fitokisana ihany koa za zany vahaolana maharitra angamba no tokony resantsika namana Michel mahakasika an'ireo olana anankitelo zay nresantsika teo na ny olana resaka internet io na ny jirama io na ny compagnie mpitaterana bakabaka Madagascar Airlines ahoana fomba zany ahafahantsika nde ataontsika hoe mampifaninana andreo sehatra anankitelo reo satria hitatsika fa ny lalàna ny tolotra sy ny tinady rehefa betsaka ny tinady nefa kely lay tolotra de mazava ho azy zany lasa mitondra an'ireo nde ataontsika hoe orinasa zany makany amin'ny fanararaotana hitatsika zao ny olona nesaka Madagascar Airlines mikaikaina ny olona amin'ny fahalafosany vidina tapakila satria ny vidina tapakila amitsika miteny zao ny avy eto Antananarivo sidina makany Tuiliara dia 1,268,000 ariary eo hitatsika am'zany fa lafo dia lafo zany lalana nefa miapotika ny hany vahaolana nde ataontsika hoe hitany olona zany de tsisy afa-tsy mandeha par avion ina mahalafo ny tapakila satria noho tsy fisian'ilay concurrence atao anatiny zany raha izay faharoa manaraka an'izay na io resaka opérateur io amin'ny resaka internet io dia satria nahazatra atsika de izy anankitelo ihany no nikirakirany zany lafo ny resaka internet zany teto Madagasikara hanika lasa nde ataontsika hoe tsy mijery afa-tsy profiny zany izy zareo aza mihiny fa mety mifanaraka mihitsy izy telo zany amin'io tolotra zay alefan'izy ireo ho an'ny mpanjifa io zany ka raha ohatra ka hijery vahaolana maharitra atsika zany dia mila mitodika bebe koa makany hoe ahoana fomba ahafahantsika misokatra na mampisokatra an'ilay sehatra anankiray ka rehefa tonga ireo nde ataontsika hoe olona zay misehatra amin'ilay asa koa zany de mazava ho azy manana safidy ny vahoaka malagasy par rapport amin'ilay offre zay tiany ho jifaina zany na io amin'ny lafiny internet io na io amin'ny lafiny électricité na io amin'ny lafiny resaka transport aérien raha ny makasika an'le hoe fizahantany zany amin'ny mahateknisiana anao ihany koa anisan'ny tapatapainao ihany koa ty fizahantany anatiny ty hoe tokony ampiroporopoana nefa miankina amina départementa ministère maro izy io izan'izany fitanterana zao fandripalemana fanatsarana tokony ho atao sy ny hoe politika tokony ananan'le ministère PIA an'izany tontolo fizahantany zany zany tony ahoana ary ny fahitany Turlin retony any tonga de vahaolana avy hatrany angamba no arosoko araky ny tenenao teo de secteur transversal ny resaka fizahantany dikan'izay zany ahoana fomba ahafahana maka ny hevitsiny
ireo acteur rehetra zany ao anatin'ity sehatra ty satria ny zavatra nisy aloha zany tany aloha tany de misy nde ataontsika hoe secteur zay natao anjorom-bala zany nefa anisany mampiaina an'ilay sehatry ny fizahantany. Ahoana fomba zany ahafahantsika mametraka organe anankiray zay tsy mijery afa-tsy lay tombotsoan'ilay secteur zay zany ny faniriko satria ny Mauritiana dia manana izy an'ilay structure anankiray antsoina hoe MTPA zany hoe Mauritius Tourism Promotion Authority. Io zany dia organisme anankiray zay miankina na eo ambany fiahiany ministerany fizahantany Mauritiana zany fa ny zavatra ataony dia ahoana fomba ahafahana misarika mpizahatany betsaka indrindra makao Maurice zany ary tafiditra anatiny asany io MTPA io ny fiadivana an'ilay budget zay natokana ho an'ny fizahantany zay miara-miasa akaiky amin'ny ministerany fizahantany Mauritiana. Tatsika zao nahagaga satria ny budget zay mandalo eo anivony antenimera rotonta dia ny ministère fizahantany resahako eto de tena nahitana fidinana mihitsy any amin'ny ampahatelo angambany satria raha ohatra ka ny 16 milliards d'ariary ny budget ny nomena ny ministère fizahantany tamin'ny loi des finances zay vao avy nandalo teo amin'ny eo anivon'ny parlementa zany tamin'ny taona lasa nefa 41 milliards d'ariary. Hitantsika am'zany ny écart zany hoe misy finiavana ve ao amintsika ampiroborobo ny ty sehatry ny fizahantany ty raha ohatra ka jerena zay budget zay za mi marina koa fa tsy misy finiavana isika nahoana natonga an'io nampihenana satria miviana foana amin'ny Mauritiana ny an'ny Mauritiana ny azy dia efa mahatratra ny amin'ny 92 milliards d'ariary ny vola atokany Mauritiana ampiroboroboana ny lafiny fizahantany zany hoe io zany budget atokana ho an'ny ministère ny fizahantany ny atsika dia 16 milliards d'ariary. Tatsika am'zany ny écart ahoana fomba ahafahantsika mampiroborobo ny sehatry fizahantany eto Madagasikara raha ohatra ka budget natokana ho an'ilay ministère kely hiasa amin'inona ary le ministère de aveo zay tsika anometsina an'ilay minisy fizahantany ekena misy andraikitsy ministère fizahantany eo fa kosa raha ohatra ka omena fitaovana izy omena sorabola izy ahafahany mampiroborobo an'ilay secteur de am'izay fotoana zay raha tsy vita ny asany de afaka tsaraina izy fa kosa raha ohatra ka tsy omena moyen izy raha tsy vita ny asany ahoana fomba nomezantsika tsiny azy ka eto zany dia mitodika ny fitondram-panjakana mbola tsy tara satria mbola hisy ny loi des finances rectificative zay handalo eny anivony parlementaire rotonta zany amin'ny anankiray moa zany satria tsy fantatsika hoe ina zavatra hitsanga aloha zany am'izao fotoana zao satria efa tapitra ny mandany zareo anivony Sénat amin'ty volana ty ny mbola tsy fanta zany hoe hanahoana ny firafitsy ny parlementatsika zany eto Madagasikara fa miandrandra zany ny mpisehatry ny fizahantany hoe mba tokony budget colossal zany no atokana an'ity ministère ty mba ahafahany mihetsika satria ao anatin'ny point stratégique ny ministère ny fizahantany dia ny resaka investissement am resaka io fizahantany io. Ina l'investissement am resaka lalana am resaka fanatsarana fodrafitrasa ohatrany hoe ny port ny aéroport sy ny karazany zany rehetra zany dia mila jerena zany miara-miasa satria araka ny voalaza teo dia miara-miasa ministère ny transport ihany koa zany ny sy ny travaux publics mazava ho azy ary ny ministère ny ministère d'État chargé à la gendarmerie ny ministère ny fizahantany ka ireo telo reo zany miara-misalahy mba ahafahana mijery ny hoavy ny ty fizahantany teto Madagasikara satria raha ohatra ka tsisy an'izay coopération zay zany eo anivon'ilay gouvernement dia mazava ho azy tsy ho tratra ny tandrony zany zay apetraka ny fitondram-panjakana amin'ity sehatry ny fizahantany ty. Raha tena hoe miroborobo zany sehatry ny fizahantany zany matafiditra vola ohatriny no mitapim-bolam-panjakana raha hoe diolairetina technicien amin'izay tontolo ny fizahantany zay voaja zany reo zavatra nambaranao teo reo. Azadino namana Michel nomenjanahary fa manodidididina eo amin'ny 780 milliards de dollars eo zany ny vola afaka ampidiry fitondram-panjakana zany recette io afaka ampidiry fitondram-panjakana zany amin'ny alalan'ity sehatry ny fizahantany ty raha ohatra ka
mireprésenter 10% de l'économie mondiale ity sehatry fizahan-tany dikan'izay zany industrie goavana ity sehatry fizahan-tany ity zay tsy tokony ataotsika tsinotsinona zany ny amin'ny lafiny fametrahana an'izay paikady ahafahantsika tena hoe mampiroborobo an'ilay sehatry fizahan-tany fa misy point be dia be ao anatiny ty fizahan-tany ty ahafahantsika nde ataotsika hoe mi relancer satria tsika amin'izao fotoana zao dia mbola tena ambany dia ambany tarehimarika raha jerena zany par rapport amin'ny arrivée touristique ao ny resaka sécurité ahoana fomba jerena ny lafiny sécurité zay iarahana miasa amin'ny ministère ny d'état chargé à la gendarmerie zay resahana teo eo ihany koa ny resaka visibilité ahoana fomba ahafahantsika tena hoe ahafantarana zao tontolo zao ty Madagasikara ty eo ihany koa ny resaka connectivité aérienne zay resahantsika hoe tokony miara-miasa amin'ny resaka ministère ny transport eo ny resaka gouvernance structurée ahoana fomba ahafahantsika tena hoe mijery amin'ny fitantanana an'ity resaka sehatry fizahan-tany ty ary farany fa tsika tsy latsa-danja dia ny resaka investissement zany mba ahafahantsika tena hoe misarika ny mpizahan-tany tonga eto amintsika na io avy any Europe na io avy any États-Unis avy any Amerika na io avy aty atsinanana zany ny Sinoa sy ny Japonais sy ny karazany zany hoe tokony isy zany hoe fikaonandoha atao ihany koa ny tontolona fizahan-tany ve zany tokony misy ary efa misy izy amin'izao fotoana zao fakahakevitra ny fotony zany zay ataony ministère ny fizahan-tany amintsika amin'ny teny zao ary azadino fa ao anatiny ivelan'ny ministère ny fizahan-tany dia io ihany koa ny asa tanana zany maro ireo fakahakevitra zany zay efa mandeha amin'izao fotoana zao zany mba ahafahana nde ataontsika hoe maka ny hevitsy ny rehetra mba tsy hisy adino ahafahana mametraka politika mazava izotsika makany amin'ny fampiroboroboana ty lafiny fizahan-tany ty Andriamato Diolin Retoniany tapitra sady ny fotoanantsika nafahana ny resadresaka nitondra zay efa makafaka an'izay tato anatin'ny fandarina zaraivitra tamin'ity atoandro ity niompana tany amin'ireo hoe tontolona fifandraisany raisam-pirenena ny zava-miteto Madagasikara tontolon'ny fizahan-tany moa ny resantsika teo iny no azonao amin'ny tinan'ireo voaresaka ireo ary afatra ihany koa ny mpanaraka ny fandarina zaraivitra amin'ity atoandro ity hafatra angambany amin'ireo mpitondra fanjakana aokary mba tena ho tombotsoam-bahoaka no katsahana satria fanavaozana resantsika eto zay zany ny zavatra voalohany indrindra ny faharoa manaraka an'izay ho an'ny vahoaka malagasy koa dia tsy tena mbola ao anatin'ny fanavaozana isika zao fa mbola tetezana zany ka tsy tokony hisy nde ataontsika hoe kritika maro samihafa zany fa any amin'ny fikaonandoha zany no ahafahana nde ataontsika hoe mamoaka ny hevitsy ny be sy ny maro zany ahafahantsika mamoaka sarta izorantsika makany amin'ilay 5e république zay ngambany ny hafatra koa fa dia mampirisika hatrany an'ireo mpikambany ny gouvernemanta hikatsaka an'izay tombotsoa pirenena zay